Eny tompoko tonga somatsara ndray atao anatin'ity fandaharana itytsika manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Zay moa no lohateny ity fandaharana ity zay natao indrindra ampianarana ny Baiboly iray manontolo. Miaingitsika tao amin'ny bokin'ny Genesisy toko voalohany rehefa any amin'ny toko faraika amby telopolo tsika amin'izao fotoana izao tsy maintsy ho vitatsika ny fandiniana ny Baiboly iray manontolo izany. Ho anao zay mpanaraka amin'ity fandarana ity dia miteny aminao zahay fa raha mba omenao anjara izay ampianatra anao ity tenin'Andriamanitra ity akoatra zay efa mba fantatrao any amin'ny toeram-pivavahana misy anao any dia milaza marina aminao zay fa tsy maintsy ho tahin'Andriamanitra ianao voalohany indrindra ary tsy maintsy ho tonga any amin'ny fiainana mandrakizay satria ny fianarana ny tenin'Andriamanitra tahaka an'izao no lalana sy tondrozotra mba afataratsika ny sitrapon'Andriamanitra izany. Koa manasanao izahay ao anatin'ny 7 minitra mahery kely eo ny fandarantsika amin'ny ora sy fotoana tahaka an'izao dia manasantsika mba anaraka an'izany fandarana zany hatramin'ny farany. Ivavakantsika aloha mialohan'ny amakina ny tenin'Andriamanitra. Ry Jehovah Andriamanitra rainay eo tsara indrindra zay ny an-danitra, misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raha toka manana anjara ny amin'ny fitoriana amin'ny filazantsaranao amin'reto vahoaka ireto. Ianao tompo no manasitrana nyity olona ao anatin'ny tsy fahasalamana atao amin'ny hôpitaly ity sy atao anatin'ity tokantrano ity. Ny teninao dia manasitrana, mamonjy, manafaka ary mitondra fampaherezana. Koa alefaso zany teninao zany mba hamelombelona ny ara-panahinay hitondra vokatra tsara ho amin'ny tontolony tenanay manontolo mihitsy Andriamanitra. Sokafo ny masom-panahin'ny olona rehetra eo am-pandrenesana zao teny zao mba hitombo hery, hitombo finoana, hitombo fahatakarana amin'izany fanarahana ny tenin'Andriamanitra izany. Dia ampio ihany koa zay amin'ny fanazavana ny teninao eto amin'ity andro androany ity satria dia ny famoaka-hevitra ny soratra masina dia tsy vita, tsy efa nisaina maolona mihitsy fa dia mila ny taritarana avy aminao tompo amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo. Amen. Eny tompoko amaky ny tenin'Andriamanitra isika atao amin'ny Genesisy toko faraika amby telopolo dia eo amin'ny andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jakoba nandreny teny zanakalainy Labana nanao hoe efa lasa amin'ny Jakoba avokoa zay rehetra nananany raitsika ary avy tamin'ny fananany raitsika no nahazony izao voninahitra rehetra izao. Ary hitany Jakoba ny tarehan'ny Labana fa indro tsy mba miramirana tamin'ny tahaka ny taloha izy. Ary hoy Jehovah tamin'ny Jakoba, mody any amin'ny tanin'ny razanao sy any amin'ny havanao ary ombanao aho. Ary Jakoba naniraka ka nampaka ny Rahely sy Lea ankany an-tsaha ho any amin'ny ondry amanosiny ka nanao taminy hoe hitako ny tarehan'ny rainareo fa tsy mba miramirana amiko tahaka ny taloha fa Andriamanitra ny raiko no efa momba. Ary fantatrareo fa tamin'ny heriko rehetra no nampoko ny rainareo fa ny rainareo efa namitakahy ka efa nanova ny karamako impolo nefa tsy navelan'Andriamanitra hahatonga loza tamiko izy. Raha nilaza hoe izy ny mara rehetra no karamanao dia niteraka mara ny ondry amanosy rehetra. Ary raha nilaza indray hoe izy ny sadika rehetra no karamanao dia niteraka sadika ny ondry amanosy rehetra. Dia nalain'Andriamanitra ny fananany rainareo ka nomeny ahy. Ary rehefa mby amin'ny andro zay nikambanan'ny ondry amanosy dia natopiko ny masoko ka hitako tamin'ny nofy ary indro sadika sy mara ary sada ny lahy zay nikambana tamin'ny ondro vavy sy ny osy vavy. Ary hoy ilay anjelin'i Jehovah, anjelin'Andriamanitra tamiko tamin'ny nofy, ry Jakoba, dia hoy zaho, iny ty aho. Ary hoy izy, mba atopazy ny masonao ka jereo fa sadika sy mara ary sada ny lahy rehetra izay mikambana amin'ny ondro vavy sy ny osy vavy satria efa hitako izay rehetra nataon'ny Labana taminao. Izao no Andriamanitra Betela izay nanosoranao tsangam-bato sy ny voadianao tamiko. Miainga ankehitriny
hiala ty tany ty ka modiany amin'ny tany nahaterahanao. Dia namaly raha Erisiliaka anao taminy hoe mbola misy anjara sy lova ho anay va ao an-tranony rainay, tsy nataonay toy ny vahiny va, tsy nataony toy ny vahiny va izahay, fa efa namidiny izahay sady nohoan'ny lalandava ny volana rehetra. Fa ny arena rehetra izay nalain'Andriamanitra tamin'ny rainay dia naisy ny an'ny zanakay izany. Koa ankehitriny izay rehetra nolazain'Andriamanitra taminao dia ataovy. Dia niainga Jakoba ka nampitangeniny ny rameva, ny zanany sy ny vadiny, dia nitondra ny ombony sy ny ondry amanosony rehetra izy mba amin'ny fananany rehetra zay efa nohariana. Dia ny omby amanondry izay efa azo ny tany Mesopotamia mba hankany amin'ny Sakaray any amin'ny tany Kanana. Ary Labana efa lasa nandeha anety ny ondry amanosony, dia nangalan'ny Rahely ny sampirainy. Ary Jakoba dia nangala dia tamin'ny Labana Siriana fa tsy nambarany taminy ny amin'ny andosirany. Ary nandositra izy ka nitondra ny fananany rehetra dia niainga izy ka nitany ony ary nizotra hankany an-tendrombohitra Gileada. Ary tamin'ny andro fahatelo dia nisy nanambara tamin'ny Labana fa lasa nandositra Jakoba, dia nitondra ny havany omba azy izy ka nanenjika azy lalaka telona, lalaka fotoana, dia nahatratra azy teo an-tendrombohitra Gileada. Fa Andriamanitra nankeo amin'ny Labana Siriana tamin'ny nofy no ny alina ka nanao taminy hoe tandremo mba tsy asianao teny akory Jakoba na soa na ratsy. Ya, izay tenin'Andriamanitra izay indray moa zany pasteur Tovy no hiaingatsika amin'ny rahalahy, hitondrana lesona, hitondrana fampianarana ho amin'ny fiainatsika menakavy. Ny mahafinaritra moa zany pasteur dia misy fampianarana foana izay itezan'Andriamanitra atsika isan'andro. Ary araka ny efa nambarantsika amin'ny rahalahy eto foana dia resaka fahatakarana no ianarantsika eto, fahatakarana. Zany hoe tena mahatakatra ny hevitr'Andriamanitra mihitsy. Ny olona tsy mahatakatra ny hevitr'Andriamanitra manko pasteur dia zao mandeha ihany fa tsy lasa lavitra. Zany daholo ny mahavony olona rehetrarehetra eto Madagascar, ny mahavony mpitondra mpanao politika ohatra mba nahazo seza kely androany. Dia fotoana fo ihany izy ny eo satria izy tsy manana fahatakarany ny amin'ny voalazan'ny Baiboly dia midaraboka. Azonao mandeha kely raha misy ela indrindra dia folo taona raha ela indrindra ny eo. Zany hoe ohatrany hoe mba nitahina Andriamanitra fa tsy naharitra le fitahina, tsy naharitra le fitahina, tsy naharitra le voninahitra. Inona moa no mahatonga andreny zavatra rehetrarehetra ny pasteur? Tsotra ihany, izy mieritreritra fa ny volany mampandeha ny fiainana, izy mieritreritra fa ny sezany mampandeha ny fiainana, izy mieritreritra fa voninahitra mampandeha ny fiainana. Ka dia miazakazaka izy, dia miazakazaka araka izay tratry ny heriny, dia avy eo midaraboka afaka taona vitsivitsy monja. Fa ny olona manana fahatakarana raha Baiboly pasteur afaka mandeha ny fiainany androany, fa tsy mandeha vetivety zany, fa afaka mandeha lavitra ary tsy arefesiny ny toyany. Ary foana no averimberiko hoe raha misy olona ambony mahatakatra n'ity fampianarantsika amin'ny rahalahy ty, mety hoe général izy, colonel izy, directeur général izy na directeur, ka mahatakatra ny fihevitr'Andriamanitra izy pasteur, possible ny akarany ary tsy menjera mandrakizay eo amin'ny sezany zany izy, tsy menjera mandrakizay eo amin'ny sezany zany izy, tsy seza mandalo fotsiny sezany, tsy seza vetivety eo anatina 3 taona 2 taona dia miongana, tsy zany. Fa ny olona mahatakatra ny fihevitr'Andriamanitra pasteur, possible mitoetra mataonany maro, ary na dia efa retirety ary izy mbola ilain'ny olona. Misy rahalahy zay tadidiko tsara manamboninahitra izy eo mitafika, manamboninahitra eo mitafika amina toerana anankiray izay tsy dia lazaiko loatra ny andraikisanisy azy. Efa retirety izy pasteur, dia efa maretirety azy moa zany dia efa tokony hijanona, fa tsy nanaiky ny lehibeany le olona mitazona azy, le mampiasa azy eo zany ho tazonina ianao, fa ianao olona mahatoky dia ho angatahana any amin'ny ambara tonga pahefana rehetrarehetra ianao na dia efa retirety ary dia mbola raisina ianao aloha, fa ianao hitany tena hitanao hoe ny olona mahatakajavatra pasteur Tovy dia tena afaka mandeha lavitra mihitsy eo amin'ny fiainany, tsy mandeha kely vetivety
fa miazakazaka mboloha amin'ny fiainany ary de mbola afaka miazakazaka lavitra be mihitsy ny olona izay matakatra tsara ny fihevitr'Andriamanitra paster to i Jakoba de iverina tamin'ity tantara ity dia lehilahy azo noheverina fa tena lehilahy nanana ny fisainan'Andriamanitra nanana an'le atao fahatakarana paster nanana an'le fahatakarana ary ny zavatra mitranga de zao na iza ny favalo taminy na iza ny ady taminy na firy ny ady taminy de tsy naharesy azy zany na inona barrière sy barrage teo anoloana de voadingany Jakoba daholo niza namingy anazy niza nanenjika azy voadingany Jakoba daholo voadingany tolotolo izay namingy anazy teo aloha voadingany zay nanenjika azy tsy nahazo azy zay le hoe fomba an'Andriamanitra ny zavatra nitranga teto paster de zao amin'ny andininy voalohany andovaka itsika ary Jakoba nandreny teniny zanakalahy Labana nanao hoe efa lasany Jakoba avokoa zay rehetra nananany raitsika ary avy tamin'ny fananany raitsika nazahoany izao voninahitra rehetra zao ary hitany Jakoba nitareny Labana fa indro tsy mba miramirana tamin'ny tahaka ny taloha izy hitatsika tsara ny fianarana teo aloha paster tamin'ny farany teo ny anarantsika amin'ny rahalany hoe i Jakoba de nahay nanompo ary jereo nge eo amin'ny andininy faheniny ozy izy eo amin'ny andininy faheniny ary fantarareo fa tamin'ny heriko rehetra no nanompoko ny rainareo tamin'ny heriko rehetra Jakoba zany paster tamin'le niasa tao amin'ny toeram-piasana io nanompo tao amin'ny toeram-piasana io de tsy mba nanao an'le nanompo ala safay tsy nanompo tao anatin'le hoe fiatsaram-belatsy fa misy ten'Andriamanitra hoe paster milaza manao hoe ianareo mpanompo manajany tomponareo moa zay sa ohatriny de hoe zay rehetra ataonareo de ataovy tahaka ny an'ny tompo zay rehetra ataonareo de ataovy tahaka ny an'ny tompo i Jakoba zany raha niasa tao amin'ny toeram-piasanany tsy niasa tamin'ny fiatsaram-belatsy tsy niasa tamin'ny hoe ino ty ohatrany hoe mody mahita fiteo mason'ny patron fotsiny mitady fiteo mason'ny patron fotsiny dia ohatrohatran'izay ny fomba fiasan'ny Jakoba tsy nanao an'izany Jakoba fa voalazan'ny Baiboly eto hoe niasa tamin'ny heriko rehetra niasa tamin'ny foko rehetra tsy hoe nila fititaman'olona fotsiny izy tsy hoe niasa izy rehefa eo patron de mody miasa asa amin'ny fony rehetra fa rehefa tsy eo patron dia de mitsingalam-bongidina any ambadika any tsy nanao an'izany Jakoba fa ozy le ten'Andriamanitra zay rehetra ataonareo ataovy tahaka ny an'ny tompo fa tena nanao ny asany tamin'ny fony rehetra Jakoba tamin'ny heriny rehetra nanaja ny asany Jakoba ary izay paster no anisany nitahin'Andriamanitra azy koavana eo foana moa no itenenantsika ny mpino hoe itsika rehefa manao zavatra hoa paster de mila mahay manompo tsy manompo eo i maso tsy manompo eo maso fa manao zavatra tahaky ny an'ny tompo raha ohatra ianao mitoeram-piasananao dia aza hoe rehefa tonga ny lehibe de mandalo lehibe de mody iny ianao fa zay manko paster ny asa mpiatsara velatsy rehefa eo ny lehibe de iny izy fa mikofokofoka mafy rehefa lasa ndray ny lehibe de matory fotsiny de manao jeu amin'ny ordinateur ao ny ataony de zay tsy mahasoa atsika ireny raha kristianina ianao fa raha zanak'Andriamanitra ianao fa efa nahita imbeda be ohatrany paster ny atsika moa de tia mitaiza ny olona mihitsy mitaiza ny olona mihitsy amin'ny tena sitrapon'Andriamanitra fa efa maro re mpivavaka mijory vavolombelona paster izay tsy manao asa mitahaky ny jentilisa hoe manao asa me tsara velatsy eo amin'ny toeram-piasana fa tena manao ny asany amin'ny fony rehetra ara-dalàna ny fidirany ao ara-dalàna ny fivoahany ao tony ara-dalàna tsara ny asa fa mahagaga paster amin'ny fotoana tseritseritao fa miakatra grady olona io apetraka Andriamanitra miakatra amin'ny toerana ambony foana mahay manompo izy tsy any amin'ny toeram-pivavahana ihany fa anatrany amina toeram-piasana azy mahay manompo izy zany mahatonga antsika miteny ny na ireny olona hoe misy sanatria mety manampy eo tokantrano ianao mety manasa lamban'ny olona ny asanao mety mbola mitondra sarety ianao mety eo anatina asa mafimafy ny asanao zao ihany raha mbola io aloha ny asanao de ajao de ataovy ampitiavana ataovy amin'ny fonao rehetra ataovy amin'ny herinao rehetra aza mitsingala ambongidina aza miatsara velatsy ataovy amin'ny fonao rehetra fa rehefa ataonao amin'ny fonao rehetra eo ao paster ny hitahin'Andriamanitra an'le olona ny fiasanao amin'ny fonao rehetra ao no hitahin'Andriamanitra anao ary zay no nahatonga ny i Jakoba tena no tahin'Andriamanitra teto paster
nangoronony mihitsy ny arenany nomen'andriamanitra azy ny tena marina toy izy ny nangoroka reny fa nafindran'andriamanitra tao amin'ny mihitsy ny arenan'le patronny nafindran'andriamanitra tao aminy ny zavatra nananan'le patronny de nezaka le patronny raha eo amin'ny andininy fa fito teo izy fa nyirainareo efa namitaka ka efatra nanovany karamak'impolo nefa tsy navelan'andriamanitra tonga loza tamiko izy raha mahita tary io zany ianao de zao tena niezaka mihitsy le patronny hoe hanakana ny jakoba tsy hisandratra no voavay foana ny karamany ahena kely ndray aloha ndray atao amin'ity avadika nyity ndray kanefa na inona nitetikadin'le patron ampidinana ny jakoba tsy netinidina fa vao mainka ny sandratra vao mainka niakatra satria ho apasteur de tsy nritsika foana tsy mipatron anao no manana fahefana afaka apidina anao na nipakatra anao fa andriamanitra no manana fahefana afaka mpiakatra anao na apidina anao tsy ny toeram-piasana anao tsy ny manodidina anao tsy ireo olona makahala anao tsy ny olona manenjika anao no manana fahefana afaka mapidina na mpiakatra anao fa andriamanitra irery any no afaka mapidina na afaka mampiakatra ny olona pasteur to zay no mahatonga atsika miresaka hoe andriamanitra de mitaky toe-panahy tena mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra naiza toeram-piasanao de izao no izy nizaniza manenjika anao nizaniza miady aminao ataovy ny asa ataovy amin'ny fonao rehetra ataovy amin'ny herinao rehetra na tsy eo araha patron ajao ny asanao ataovy taky ny hoany jesosy ny asanao aza mangala tety aza manao afetsifetsena aza manao zavatra mihodimiodikodina aza ty kely aza ty tena fa tsy masoanao zany fa ataovy rehefa mbola aolo nametrany tomponao de ajao io fa my fotoana tsy eritseretanao azy andriamanitra no ampiakatra anao ao na tsy ampiakatra anao aza amin'ny patron anao andriamanitra mahita lalana sy fomba ampiakarana anao amin'ny fomba tsy takatra ny saina pasteur to zay teninao zay pasteur Hertina lay hoe mahay manompo misy olona be dehibe mantsy pasteur mafana fo amin'ny fanomponan'ny tompo mahery mivavaka ary tena tiany zany atao hoe fivavahany zany fa eo amin'ilay fahaizana manompo no tsy ampy fa i jakoba teto araka ny teninao teo dia tsy mba niady varotra ny amin'izay toerana izy teto fa ny tao anatiny de hoe nanompo tamin'ny fony ray manontolo ary na de nisy aza ny zavatra ny fanarahany izy sy lay patron na ilabana rafozany ka voafitaka izy dia tsy nataony hoe nitahiry lolopona nanana vengeance tao anatiny tao izy na nisy rankine tao anatiny tao fa nitahiry ny tena ny anana fahadiovam-po teo anatrehan'andriamanitra foana i jakoba ary zany no anisany lalana nitahian'andriamanitra nyty mpanompon'andriamanitra atao hoe jakoba ity ny olona anankiray mantsy pasteur rehefa ao anatin'izay fahadiovam-po zay de ozy izy eo amin'ny andiny faraika amby folo manao hoe ary hoy ilay anjelin'andriamanitra tamitro tamin'ny nofy tamin'ny jakoba izany ry jakoba de hoy zaho inty aho ary hoy izy mba atopazo manodidina kajereo fa sadika somara ary sada ny la rehetra zay mikambana ny ondrovavy sy ny ozovavy satria efa hitako zay rehetra nataony labana taminao izao no andriamanitra betely zay nanosorano tsangambato sy ny voadinao tamiko miangaha kehitriny hiala amin'ity tany ity ka modiany amin'ny tany nahateranao tao anatin'izy nanana fahadiovam-po iny no tafaray tanteraka tamin'andriamanitra de nanomboka aniseho tamin'ny alalan'ny nofy andriamanitra io moa efa nisy fotoana nampianarana an'izany teto hoe andriamanitra rehefa manao zavatra anankiray amin'ny olona de misy fotoana andriamanitra miteny amin'ny alalan'ny nofy ary ny fisehoan'ilay nofy teto de maneho karazana fitahina miopampana ho an'ny jakoba hoe zao zavatra mitranga tia ny zavatra iseho amin'ny ondry amanosinao de zao ndray no ataonao mandehany ianao miala am'izay am'ty toerany ity de ora tsara la izy pasteur ny fomba hitondran'andriamanitra mpanompon'andriamanitra anankiray de misy fotoana ny fotoanan'andriamanitra io ary zay fotoanan'andriamanitra zay fa nazavaitsika teto hoe tsy tary zay ary tsy lasa aloha amen raha amin'iny fotoanan'andriamanitra iny ianao no miainga de mireissure ny zavatra ataonao marina fa misy olona lasa lohan'andriamanitra zany hoe tsy entin'ilay fitarihan'ny fanahy masina fa miainga lohan'andriamanitra de midofotra foana azy zavatra rehetrarehetra ataony
ao bokyny exodosy ao toko faharoa telopolo ka am'izay dia any amin'ny bokyny nomery toko fahenina amby folo nisy fotoana ny zanak'Israely no tenenin'Andriamanitra manao hoe miakara miaraka amin'ny Josua sy Kaleba dia nandà daholo ny olona fa zay tsy andeha dia nananatra Andriamanitra tamin'izay fotoana izay rehefa tsy niteny tsondray Andriamanitra hoe mandeha mijanona dia zareo indray niteny manao hoe zay indray andeha zany hoe lay fotoanan'Andriamanitra zany tsy niaraka za tamin'izay fotoanan'Andriamanitra zay ny programan'izy ireo ary dia midofotra any amin'ny tsy tokony ho izy fa io misy zavatra nandray ohatra ny noheveritsika hoe tsy mahafinaritra atsika ny fitondran'Andriamanitra nefa mahasoa atsika ny fitondran'Andriamanitra dia teto Andriamanitra nyseo tamin'ny Jakoba tamin'ny alalan'ny nofy dia nanapa-kevitra niarany ainga tamin'izay i Jakoba tadidiko tsara eto ny tantaran'ny Mosesy dia lehilahy tena mpanompon'Andriamanitra mihitsy ary nanana ny fanan'Andriamanitra teo aminy zany atao hoe Mosesy zany dia i Mosesy tsy niainga mihitsy raha tsy niainga ny andro rahona amin'ny atoandro ary amin'ny andro hafa no ny alina misy olona maikamaika tamin'izany fotoana zany ary nikomy tamin'ny Mosesy mihitsy fa i Mosesy niandry ny programan'Andriamanitra mihitsy hoe miainga tsika zao dia miainga mijanona tsika zao dia mijanona ary misy fotoana zao Baiboly ndray andro vao miainga io andrahona andro hafo misy fotoana 2 volana 4 volana 3 volana fa dia miandry an'io Mosesy zay izy vao miainga satria izay lay atao hoe taridalana na programan'Andriamanitra za eto dia miteny amintsika atao anatin'ny tokantrano ato misy ny atao hoe famangin'Andriamanitra anao amin'ny alalan'ny toriteny tahaka an'izao taiza teto Madagascar moa mbola nisy télé évangélika hitan'ny masonao tonga any anatin'ny tokantranona ohatran'izao dia zao no programan'Andriamanitra miantso anao raha am'izao ianao no manapa-kevitra tena hoe androso lalina hivavaka dia tsy ho tary ianao fa misy olona ny pasteur ny androm-piainany rehetrarehetra maniratsira fivavahana manany androm-pitoriteny manao tsinotsinona ny fiangonana tahaka an'izao atao daholo io atsangatsy manorana rehetrarehetra io fangorona kareny io hoe bizina io hoe zalary eo ranga tena manodikodina saim-bahoaka sy ny sisa amono samy manana ny fomba filaza dolidoly satria mbola matanjaka ianao dia mety zay ny teninao mbola manam-bola ianao dia mety zay ny teninao mety mbola ao anatin'ny tanjaka sy ny hery mihitsy lofosany ianao dia mbola mety zay ny teninao fa imbetsaka ny nahitako pasteur teny olona mpaniratsira fivavahana mpanao tsinotsinona fivavahana fa tratrany aretina tapaka lalan-draha tampoka marary any anatin'ny vatana vo aingana ane zao tsika pasteur ny teny an'izay teto hoe nareo le papime tony mba fidividio any ny zavatra itsiratsarana sy ampimezan'olona fa so di dofotra ndraindray misy resaka fivavahana mantsy le izy dia zay mahatonga ana amin'ny teny pasteur amin'ny hery sy tanjaka anaranao zay ny famangin'Andriamanitra anao sy programan'Andriamanitra anao fa ho avy ny fotoana ozy izy nybokyny oabolana mialatsiny mba maky ty bokyny oabolana ty oabolana toko voalohany zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo oabolana toko voalohany dia eo amin'ny andininy fa 420 izay izy ny teny soratra masina manao hoe satria efa niantso aho fa nanday ianao efa nanintsitra ny tanako aho fa tsy nisy nitandrina efa nolavinareo ny saina rehetra natolotro sady tsy letina anaiky nianatro ianareo za kosa ho Jehovah Andriamanitra iome ozy raha tonga ny any falikanana anareo andasa aho raha tonga ny mahatahotra anareo ho avy ny fotoana tsy maintsy iantso an'Andriamanitra ianao ary tsy maintsy misy zavatra ilanao an'Andriamanitra eto ambonin'ny tany tsy maintsy misy zavatra ilanao an'Andriamanitra hoe Andriamanitra ho vonjeo na izy ianao dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra iomezako ianao latsaiko ianao tsy za no teny an'izany fa io vakio bokyny oabolana toko 7 ka hatreo amin'ny 7 andatsa ozy Andriamanitra raha tonga ny andro matahotra anao ny antony de ty mamangy Andriamanitra ianao tsy mamaly fa lozanao maniratsira lozanao miodina manome todiky vo manome lamosina ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra lozanao manentsika mpitory teny ka amin'ny fotoana mahavoadona anao vo iantso an'Andriamanitra ianao dia ozy Andriamanitra manao hoe tsy iaino anao tsony tsy iainao ary zany ry havana no ampitandremana antsika hoe
rehefa mandeha ohatran'izao re tompoko ny toriteny a miseho aminao tamin'ny jakoba dia niseho tamin'ny alalan'ny nofy fa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia andriamanitra miseho aminao mivatana amin'ny alalan'ny toriteny zay tonga ao anatin'ny tokantranonao tonga ao anatin'ny tokantranonao ozy izy ny tenin'andriamanitra eo amin'ny Genesisy toko faika amby telopolo ihany eo amin'ny andiny fefatra amby roapolo ozy izy hoe fa andriamanitra nakeo amin'ny labana siriana tamin'ny nofy no nialina ka nanao taminy hoe tany reo mba tsy asianao teny akory jakoba nasoa ratsy jereo tsara fa na ilabana koa tamin'izany fotoana zany saika nisy ratsy any jakoba nisehon'andriamanitra hoe tany remo attention fa mpanompoka jakoba olomba ositry jakoba tsy azonao asiana ratsy jakoba dia tsy maintsy nivady tena ilabana tamin'izany fotoana zany ilabana ihany koa pasteur na dia teo aza le toetra ratsiny nanana fahatakarana ihany labana avy eo fa tsy nanisy ratsy na dia teny kiola azy teny kely akory aza tamin'ny jakoba izy fa raha toizantsika ny teny dia fampihavanana ny zavatra nitranga teo nolay hoe tenin'andriamanitra tonga tamin'ny jakoba tamin'ny labana pasteur heritiana zay le izy pasteur ka ireo olona mahay manompo ohatran'ny jakoba reo pasteur tsy indritsika tsara mahay nanompo nitandrina ny asany tena niezaka nanao an'le asa tsy hoe eo imason'ny patron fotsiny dia tena tsy maintsy misandratra ho ahy pasteur ajao ny asanao ataovy amin'ny fonao rehetra ataovy ampitiavana na inona asanao tsisy asa ratsy fa ny asa mafy ny misy pasteur ny asa ratsy tsy misy fa ny mafy ny misy fa saingy izao na ianao miasa ao azonao dia ajao le asa na ianao tsy miasa mihitsy fa le hoe miasa amin'ny fiatsarabim-bela ty tena halan'andriamanitra ny pasteur ary tsy mitondra fitahina fa i jakoba tena nahay nanajy tanteraka na le patron na ny asany ary zay na tonga ny arena n'le patron na findran'andriamanitra mihitsy tany amin'ny jakoba ny fisandratana pasteur tsy miakina amin'ny toerana misy anao androany fa miakina amin'ny fahaizanao manompo tsy ndriko tsara ny fisandratana tsy miakina amin'ny karamanao na ny diplomanao fa ny fahaizanao manompo dia ataovy tahaky ny manompo an'andriamanitra ny asanao zay anankiray lesona azo tsy hoana ho atsika rehetrarehetra na toerana ambanimbany ny fiheveranao ny misy ny toerana misy anao amin'ny toeram-piasana na toerana ambonimbony ajao ny asanao misy lesona anankiray pasteur dia ny hoe eo amin'ny andininy voalohany izy hoe ary jakoba nandreny teniny zanakalahan'ny labana nana hoe efa lasan'ny jakoba avokoa zay rehetra nananany raitsika ary avy tamin'ny fananany raitsika nazahoan'zao voninahitra rehetra zao ary hitan'ny jakoba ny tarihan'ny labana fa indro tsy mba miramirana tamin'ny tahaky ny taloha izy ary hoy jehovah tamin'ny jakoba modiany amin'ny tanyrazanao sy any amin'ny havanao dia ombanao ah jerenao tsara io lesona io ary ampitaina foana amin'ny olona ianao ane tadidio ry havany raha mivavaka ianao tadidio fa misy mpanenjika foana pasteur tsy maintsy misy mpanenjika foana tsy mety ny fiainanao satria anao mivavaka dia enjerin'ny olona ianao aizany andriamanitra reo milaza mivavaka nefa jerety fantrana milaza mivavaka nefa tsy mihinakanina akory milaza mivavaka nefa jerety izy milaza mivavaka nefa aiza ny vadiny totsy miverina akory misy manenjika foana ianao azonao mivavaka ianao dia ninninona zavatra mety ratsy mitranga na ny olona manara-maso anao e tahin'andriamanitra ndray ianao vao mainka tsy faliny olona azonao rehefa mivavaka ianao tadidio fa tsy maintsy misy mpanenjika foana eto zao dia jererinao i jakoba notahin'andriamanitra fa tsy faliny manodidina azy e tsy faliny zoda tsy faly reo olona nanodidina azy reo tsy faly ary voalaza amin'ny baiboly areo amin'ny andininy faharova hoe ary hitan'ny jakoba nitarihan'ny labana fa indro tsy mba miramirana tamin'ny takany talohatsony na le raha fozany ary sady patrony any moa izy io efa tsy miramirana intsony ny tarehany tsy ohatra ny taloha ary eo fotrina pasteur no misy an'le hoe tadidio tsara fa ianao mpanompon'andriamanitra maro fahavalo ary maro-pamingana rehefa manomboka manandratra anao andriamanitra mametraka anao amin'ny toeran'andriamanitra mametraka anao amina toerana tsaratsara andriamanitra dia misy olona foana mitadiny hoe ahoana ny aminganana an'io ahoana ny andavonana io ahoana ny anapiteana an'io ahoatra ny atonga an'io rava andao teny antsika any amin'ny lehibe ndao teny any amin'ny patron andao anaovantsika
taratasy rangana potehana an'io lazaintsika an'zao misy foana ny manenjika anao misy foana ny manapotika anao ary misy foana ny olona tsy faly satria teto zao i labana tena tsy faly mihitsy taloha labana tamin'ny voalohany ohatra mba falifaly taminy any fa tateoriny rehefa notahin'andriamanitra Jakoba de nanomboka tsy faly i labana nanomboka tsy faly izy ary zay no ampaherezana antsika pino fa mety ny ataonao tsy falin'ny olona tsy mety ny ataonao enjehan'ny olona ianao fa zavatra tokony ataonao de zao mandroso ihany ny manao sitrapon'andriamanitra ihany izay falifaly izay tsy faly fa izao mandroso ihany satria fotoanan'andriamanitra ho anao zao zany inge paster iza moa pasterany tsy nanenjika atsika ohatra raha miresaka ty délivrance te iza mono tsy niteny io délivrance io ry zalahy ihany no mampiditra an'le devoly de izy ihany no mody manala azy zay nitetyny sasany tsika ihany no mampiditra azy de izy tsika ihany no manala azy de ozy izy ndray sasany olona karamainy reny mody minjitsinitry reny karamainy reny mitsipatsipaky reny fa aizakory no aniny ozy izy ndray sasany karamainy reny olona mijory vavolombelo reny pastera heritinany olona manakarena be jerevo ary izy misy fotoana le mizara volo reny ka ataony ohatran'reny reny zao le olona zareny volo reny le manakambara ny olona ozy izy ny sasany tadidiko tsara tamina vaovao anakiray zay pastera tany andafy tany misy fiangonana anakiray hafahafa koa lozy sekta avy any afrika any baikon'le pastera daholo le mpinao amin'ny ihinam-bilona vilona de avy koa ne le olona de mihinana an'le vilona de ozy izy le plaza vaovao avy eo fantatro ny anaran'iny fiangonana iny Vahao ny omboko fa iza mono asiny an'zany ianao aneny asiny am'zatony zany hoe eritreretiny considéreny ianao hoe mitovy am'ireny le fiangonana fanaratsiana zany lazainy fa Vahao ny omboko n'io ka tsy maninona zay filazan'le olona fa tsika miroso foana ny sasan'zany de miteny fana avy any Afrique du Sud reo atsaiko moa zay fanao Afrique du Sud eo na fana maninana paster fa tsika mbola tsy tany na indray mandeha ary mbola tsy tany Afrique du Sud manao zavatra mihitsy paster reo manao reo tena magicien mihitsy reo misy zavatra taony reo fahaizany hoe vavahany fotsiny olona de mandondomy iokoka samy manana filazan'ny olona fa zao ihany ny atsika avelao iteny izy avelao anambary izy fa raha izay tenyny olona izay no marina de ho afa-baraky tsika afaka fotoana fo paster fa raha zavatra lazainy olona io ny tsy marina de vao mainka miakatra tsika paster vo maik ary reny resaky ny olona ireny ny mampiakatra atsika ka tsy hoe miteny an'ireny ny mpanenjika tsy hoe miteny an'ireny ny mpakahala tsy hoe miteny zavatra ohatran'zany ny olona tsy ty de anginitsika de hijanonytsika de hoe ajanony an'izay de délivrance sy vavaka ho amin'ny marary sy fijoro vavolombelo ty fa enjehan'ny olo tsika fa avely izy teny fa hita zay ny voalazan'ny baiboly any amin'ny Jeremia fa ny farany araka ny asany azanao ny farany araky ny asany izany hoe mampiseho ny maizy atsika mampiseho ny olona anakiray tsy androany fa ny amin'ny farany mandeha nge ny resaka ohatra ny eto Madagascar misy kolokolo eto manao kolokolo zao ery kolokolo misy tsy marina ohatr zao io pastera afaka miady hevitry ny olona androany fa ny mamaritra ny ho avy de ny farany ihany any amin'ny farany mampiseho hoe tena marina ave zany sa tsy marina inona marina inona ny tsy marina any amin'ny farany ary Jakoba de nanana faharetana zany tsy faly ny zodahany tsy faly ny rafozany nanomboka tsy miramirana nanomboka fanenjehana nanomboka famingapinganana nanomboka zao fa i Jakoba nijory tamin'ny sitrapon'Andriamanitra foana tsy hoe nanao an'zany ny olona de nitsokan-darana izy tsy hoe mafy fanenjehana tamin'ny fivavahana de niala izy ataovy zay lazainareo ozy izy Jakoba fa za no sitrapon'Andriamanitra foana fa zao nafinaritra Andriamanitra nombany Jakoba foana ary Andriamanitra niaro an Jakoba foana ka na izany iza nieritreritra nanao ratsy na izany iza nieritreritra anisy ratsy azy de zao no nafinaritra Jakoba nanao sitrapony tompo foana fa izao kosa no nafinaritra tany Jakoba pasteur na iza nanisy ratsy azy na iza tsy tia azy izy tsy niala tamin'ny asany raha tsy ny fotoana an'Andriamanitra jerena ny andiny fatelo hoe ary hoy Jehova tamin'ny Jakoba mody any amin'ny tany ny razanao sy any amin'ny havanao ary ombanao any tsy niala tao Jakoba raha tsy Andriamanitra no tena hoe miala am'izay zany hoe tena araky le teninao te paster i Jakoba tena niandry ny fotoana an'Andriamanitra mihitsy i Jakoba niandry ny programme an'Andriamanitra mihitsy ary zay natonga ny Jakoba tena nitahin'Andriamanitra tsy hoe mafy loatra le ataky
mafy loatra ny azy de ozy hoe hiala fa tsy zakako tsony fa ny fotoana n'andriamanitra ny andrasany de raha tsy andriamanitra mihitsy no nyteny mody zay izy vo niala fa izy niaritra hatramin'ny farany paster tofo ny andran'izay programme an'andriamanitra zay izy ary tao ambadika zany moa pasteur ety naraka ny teninao teo a de nandalo fanenjehana ny olona nanenjika azy de ny jordany aloha voalohany indrindra ary teo ihany ko ny patron sy ny rafozana satria jakoba de sady ny mpanompon'andriamanitra no nahaina ny nompo nandeha tamin'ny fahamarinana teo anatren'andriamanitra ary zay le volazany teny soratra masina manao hoe ny fahamarinana de manandratra firenena zany hoe rehefa ny olona anankiray na firenena anankiray no manompoka miaina ao anatin'izay fahamarinana zay de misandratra raha tiatsika zany ny ahitan'izay fisandratan'izay eo amin'ny fiainantsika dia miaina ao anatin'izay tontolo na fahamarinana zay ny fahamarinana ny jorony jakoba nefa ny pasteur araka ny volazanao teo de nahatonga anazy ohatrany hoe nandalo fanenjehana amin'ny vaivay mihitsy jakoba fa andriamanitra ny seho tamin'ireo mpanenjika azy ireo hoe tandremo kasiany jakoba amin'ny fotoana ianao mikasika any jakoba ianao de mahita lozy ianao satria mpanompoka jakoba olom-bo ositrako jakoba tena zanako jakoba aza sina ratsy izy fa tandremo raha misy mo sanikasika any jakoba tamin'izany fotoana zany de miteny aminao fa novalian'andriamanitra zany olona zany ary zay foanao ale izy hoe zany aneny natonga ny i davida mpanjakana de fantany fifanelan'ny tanan'andriamanitra Saoly de sary-piaro mihitsy izy miteny manao hoe sanatria amiko no anendriny zay voaositro Jehova nitandrina mihitsy izy tsy anisy so tsy anisy ratsy ireny mpanompon'andriamanitra sy reny olon'andriamanitra reny dia mipetraka tamin'ny maha-mpanompon'andriamanitra azy fotsiny izy mitondram-bavaka fa tsy hoe nanenjika nanamono sanatriany zany any Saoly de ireo misy karazana le fanenjehana moa pasteur misy karazany misy tena fanenjehana tena hoe avy amin'andriamanitra mihitsy raha ianao zany zao mpanompon'andriamanitra ianao manompo an'andriamanitra ianao hoe ndrosolala ianao tamin'ny fanomponan'andriamanitra na mety vita batisy ianao na hitan'ny olona mihitsy ianao fa mijoro tsara ny sitrapon'andriamanitra de enjehan'ny olona ianao de mitompona mihitsy la tenin' Jesosy manao hoe sambatra zay enjehana noho ny fahamarinana ary raha enjehan'ny olona ianao de aza manozona fa misaorany zay manenjika anareo izy ny voalazan'ny tenin'andriamanitra fa ho hitanao ihany ny valiny io ao aoriana kely eo ary zay teo velona am'teo mpanaraka an'andriamanitra de enjehana ozy ny soratra masina fa misy ndray le fanenjehana misy karazana mpivavaka ndray tsy miorona tsara fa misoloko ny ataony dia miainga any anatin'ny tokantrano izy ihany de hivavaka fa rehefa hifarana manao tsodrano pasteur iny izy vao mody tonga ao anatin'ny fiangonana de ny vadiny na ny ankohonany mieritreritra hoe lasa mivavaka any am-piangonana any rangahy iny na ny ramatoa iny na iny tanora anankiray iny nefa mivily lalana any amin'ny tsy tokony ho izy de enjehan'ny olona ihany ko izy satria tsy mivavaka tsara raha am'izay toerana misy anao zay ianao ka enjehan'ny olona de rary ny fanenjehan'ny olona satria ianao tsy mivavaka tsara fa sady mamitaka ny tenanao no mamitaka ny aroravy ianao ravy ianao mamitaka ny tenanao mamitaka ny ankonanao mamitaka n'andriamanitra mamitaka fiangonana mamitaka pasteur ianao tsy mivavaka akory fa any amin'ny lalakafa mihitsy no ny lalana izoranao de misy fotoana tsy mandeha am'izay aloha ny fiainanao satria raha tanora ianao de mety bevoka tsy manambady de eo am'izay ny fianakaviana ny teny hatrany ny vavahany tany mihitsy de zao ny zavatra nahazo azy nefa tsy tonga mivavaka akory fa miala fotsiny any an-trano hivavaka rary ny fanenjehan'ny olona misy fanenjehana ataon'ny olona ndray vokatry ny fahotana tena ataon'le mpivavaka mivavaka ihany izy mankany am-piangonana mazoto fa tsy mandeha am'izay aloha ny fiainany miteny ratsy izy eny amin'ny fiarahamonina mampirafy izy eny amin'ny fiarahamonina manao kolokolo izy eny amin'ny fiarahamonina de enjehan'ny olona hoe za noho ny mba mpivavaka nefa jereny toetrany rary mihitsy nyfanenjehan'ny olona ary andriamanitra tsy hamonjy zany olona zany na ho enjehan'ny olona azy ianao tsisy andriamanitra hiditra tsehatra hamonjy anao zany de ny ataonao fotsiny de zao amboary ny fiainanao ifanaraka amin'ny baiboly ifanaraka amin'ny tenin'andriamanitra fa rehefa amboarinao ifanaraka amin'ny tenin'andriamanitra ny fiainanao de amindra foa amin'ny fiainanao manoka an'andriamanitra raha lasiana bavy malala atao anatin'ny tokantrano ato ny zavatra nahazo an'i Jakoba de izy notahin'andriamanitra pasteur zay le dikan'le fanenjehana teto tsy Jakoba tao anatina ady mafy tsony tia nenjehany ty tsy Jakoba tao anaty fahasahiranana tsony tia nenjehany ty fa Jakoba na i Labana na i Jakoba
na ny zanaka lany labana na izy miravavadany jakoba de ozy izy eo amin'ny andininy fahenina ambifolo fa ny arena rehetra zay nalain'andriamanitra tamin'ny rainay de anaisy ny zanaka izany fa ankehitriny izay rehetra nola zay n'andriamanitra taminao de ataovy zany hoe izy mianakavy reo de resy lahatra fa nafindra n'andriamanitra ao amin'ny jakoba ny arena tsy hoe jakoba ny nakazy tsy hoe jakoba ny nakazy fa andriamanitra ny namidra an'le izy de vokatry ny fitahin'andriamanitra tao amin'ny jakoba nany anjehana azy nefa andriamanitra de niady ho an'ny jakoba hatramin'ny farany zany mantsy de atao hoe fitahina pasteur zay mihitsy ny fitahina de omen'andriamanitra de avy io izy ihany miaro azy zay ny atao hoe fitahina zany hoe za zao raha tahin'andriamanitra de andriamanitra miaro ny fananako miaro ny arena zay nomen'andriamanitra ary tsy azo ny devoly rombany io tsy azo ny mpangalatra rombany io satria andriamanitra ny nanomeany io raha tsy izy ihany ko no manasitrana io tsy afaka eo amiko io na tsy afaka eo aminao io fa rehefa nomeny io de izy ihany manisy fiarovaran'io a pasteur hertina marina zany pasteur eto ampamaraparanana ny fandarana pasteur atovy tetsotra ihany andriamanitra rehefa nilaza zay hoe hotahiny pasteur de tena hotahiny tokoa averintsika foana ny hoe ilaina manana fahatakarany ianao raha lasana bavy aza manaiky ho zazabodo zany amin'ny fanomponany tompo fa ny fisandratana ny men'andriamanitra atsika de ozy ny voalaza baiboly hoe voninahitra makany amin'ny voninahitra tsy hoe voninahitra heritaona tsy hoe fitahina heritaona na roa taona pasteur de midaraboka fa raha tena io a pasteur misy karazana olona nety tsy mahay miprofity mihitsy fa reo olona zay efa tahin'andriamanitra androany reo mety varotra ianao ka efa manomboka manosokatra ny lalanao mety manana orinasa anao ka manomboka mandeha raha inao zany hoe fatakarana avy amin'andriamanitra izany ianao no anisan'ny mpanakarena indrindra eto Madagascar voalohany aorina kely raha inao no hoe inona zany fifamatorana miaraka amin'andriamanitra ahoana ny fomba fanomponan'andriamanitra zany i jakoba ny nampiavaka azy pasteur de tsy hoe nanompo fa olona nahay nanompo fa ny manompo be da be ny miasa be da be fa ny olona mahay miasa ny vitsy fa i jakoba tena nanana fatokina tena fidèle mihitsy izy teo ohatra natrehan'le asa zay natao io any raha ny olona manana diplôma be da be pasteur eto Madagascar be da be ny olona mahay miasa be da be ny olona manana traikefa be da be fa fanontanina fa ny olona ny problème eto Madagascar olona mahatoky olona mahay miasa ny olona mahatoky zay ny tsy ampy eto amintsika raha ny olona intellectuel tena be dia be eto amintsika eto tena olona manana traikefa olona manam-pahaizana manana diplôma ny anatra tany andafy be dia be pasteur fa ny olona mahatoky ny vitsy ary zay no ozy izy mivolaza baiboly fa izay matoky amin'ny kely no tompanapakany be raha lasy anabavy malalako fampianaranao anao ty aoka atoky anao amin'ny toerana misy anao io na de mbola kely aza le toerana misy anao na de gradanao ary mbola ambany mahaiza matoky amin'io asanao io fa ho hitanao fo lasa lavitra ianao raha ianao efa manana grady ambony be toerana ambony be raha mbola hainao ny matoky amin'ny toerana misy anao io de tsy toerana andalo io toerana misy anao io tsy toerana mandalo fa andriamanitra metraka anao amin'ny fomba tsy takatry ny saina ary ampiakatra anao fomba tsy takatry ny saina ry havana malala ho tahin'andriamanitra ny anao a za mino pasteur tofo izay fandarana androany zay dia andraisan'ny olona lesona ny mpanenjika tsy maintsy misy mety ny ataonao hoenjehan'ny olona ianao tsy mety ny ataonao hoenjehan'ny olona ianao fa izao ihany safidinao na hoe hiemotra ianao hiverindalana ianao na ianao androso fa i jakoba pasteur nafinaritra taminy de zao na iza faly na iza tsy faly na iza miramirana na iza tsy miramirana nanao zay nafaly an'andriamanitra foana izy ary nyroso hatramin'ny farany izy ary zay ny tena nitahin'andriamanitra ny jakoba hatramin'ny farany mba hivavaka tsika pasteur to raha io misaotra betsaka anao ndray zay raha afaka nandray zany fampianarana teto zany nanome lesona anay ianao nampafantatra anay ianao fa izahay de mila mandroso izahay de mila mahatoky satria fantatsay fa raha ianao tokoa ny momba anay raha ianao tokoa mitatana anay de zao ihany ny zavatra misy Jesosy malala ho tsy misy olona mingana anay ka ampianjera anay zany tsy misy olona tsy faly aminay na tezitra aminay ka ampidaraboka anay
fa izahay rehefa mijoro amin'ny sitraponao ka matoky eo anaty anao dia zao mifantatra miakatra ary miakatra tsakitsanona ny fiainanay ary tsy azonizaniza sakanana mandrakizay zany zay misaotra indrindra tompo hotahinao anay ireto mpijery ny fandarana ireto za tompo mino fa na dia olona ray monja aza no voavonjy an'ity fampianarana ity zava-dehibe eo anaty anao zany isy olona ray ao fa fantatra ho kasianao izy manana ny toerany eto amin'ny firenena izy eto amin'ny fanjakana izy fasaingy zao vonona iova izy ary vonona toky za mino tompo fa io olona io ainao no manandratra any olona io amin'ny fomba tsy takatry ny saina ainao no mamindra ny arena ny jentilisa hifindra ty amin'ny zanak'Andriamanitra ainao no mamindra ny arena ny firenena ho tonga ty amin'ny zanak'Andriamanitra terinao zany tompo ary zay no nefa ho tanterahanao zany mankasitraka ray malala hoa apetraka voninahitry ny naranao zany fandarana rehetra izany hotahinao ty mpijery ny fandarana ity amen iany tompoko a mifarana ny fandarantsika tamin'ity andro an'ity Genesisy toko faraika amin'ny telopolo aho toizantsika nday raha pitso satria mbola tsy vita moa izy teo ny larina finday zay afahantsika mandefa SMS fangatambavaka na fanamariana indrindraindrindra fijoroana vavolombelona be dia be amintsika no mijoro vavolombelona voaray tsara daholo reny SMS-nao reny misy amintsika ihany koa moa no miteny manao hoe mba avalio ty SMS-na ty amantsatony amanarivo ny SMS voaray a tsy ary voavaly amin'ny atsipriany fa amin'ny alalan'ny fandarana ohatran'izao dia voavaly ny SMS-nao 33 24 543 06 34 04 362 67 ary ny 33 84 232 84 zay ny numéro afahantsika mifandray a dia samy hotahin'Andriamanitra tsika tompoko ny filazanako avana fotsiny ngama pasteur ho atsika eto Tananarivo a anomboka amin'ny sabotsy ho avy izao la hetsika goavana sabotsy fa 10 volana me a la hetsika goavana mahakasika an'le hoe anao délivrance ngeza be tsika fanafana io moa zany dia hoe loha hevitra hoe fanasitranana fitahina zay fotsiny loha hevitra amin'io zany hoe tena hoe irarakopana mihitsy ohatran'ny avandra ny fitahina ny fanasitranana ao anatin'ity fitoerinandro ity tsy tsisy resaka lava be zany fa fanasitranana valimbavaka mandritry ny fito sabotsy manomboka amin'ny asabotsy fa 10 volana me ho avy izao izy io etsy amin'ny mongo ty andrefa nambojanahary dia etsy amin'ny samafy tanjombato ambany atsy mapitan'ny jirama no anaovana ny fotoana goavana anasana atsika eto ndray moa zany zao dia manomboka manasa kely aloha tsika pasteur satria misy fotoanany ihany ny fotoana anasantsika olona misy fotoana ihany fa tsy hoe isan'andro tsika dia manasa fa angamba zao efa tao anatin'ny volana maromaro zao tsika vao mba manasa indray andretolo reto hoe andray izay fahasoavana sy fitahina goavana anao délivrance zany tsika amin'ny fotoana io délivrance goavana indray no ataotsika ho amin'ireo zay tratrana blocage arabola blocage any amin'ny asa aretina zay mahaverevitra ny dokotera sy mahaverevitra anao ireo karazana situation tena sarotra manodidina anao hoetitsika ampelatany tompo fa mivo pasteur tofo ya ohatraohatr' zay le izy a dia mirary ny fahatongavanao a na dia fa afaka azy ianao dia manana anjarany amin'izany ianao mba hizaranao fanafanao amin'ny hafa dia tongava amin'ireo fotoana lehibe ireo manana anjara amin'izany ianao hotahiny tompotompoko veloma tompoko